Nanamarika ny andro raisam-pirenena ho an'ny kooperativa ihany koa isika teto Madagasikara tany Fianarivo Atsinanana no nanatanterahana izany ary olo-manan-kaja maro no isan'ny tazana nanatrika izany santonena amin'izany moa ny minisitra Jules Etienne. Ery lehibe ho amin'ny fampandrosoana toe-karena ny fisian'ny kooperativa ao anatin'ny ezaka ho fanarenana ny sehatra toe-karena tokoa dia nidina tany Fianarivo Atsinanana faritra Nalanjorofo ny delegasion'ny ministeran'ny indostria ny fampandrosoana ny orinasa madinika ary ny sehatra tsy miakina nanatrika ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ny kooperativa. Nanamafy ny fanohanana ny kooperativa ny ministeran'ny indostria. Zao andro raisam-pirenena ny kooperativa zao aloha zany atao dia indrindra izay fantenapelaka hoe tsy amokana fotsiny koa ny kooperativa dia bavalalambako. Zany no mampisy ny fiaraha-miasa mifantatana amin'ny rehefa maty vola velany. Ary ny programme Prospéré izay hitantsika fa manampy an'ity andro raisam-pirenena kooperativa ity dia manampy ireo kooperativa ireo hitady lalam-barotra tsy ho eto toerana ihany fa any ivelany. Tsy tratrany hoe izany lalam-barotra izany mba tsy manara-teny fa mivokatry ny kooperativa. Dia misy koa zany ny fanampianan'ireo kooperativa ireo amin'ny fahaiza-manao. Zay zany ny tena fanampiana fanjakana kooperativa. Eo indrindra le tena hanampiana kooperativa satria le tsy fahaizany le lalàna sy le fombafomba fanondrana entana ireny tena mahatonga azy tsy afaka manondrana e. Ka mahatonga ny hoe misy ireo mpanamola lehibe foana manondrana. Zay zany mahatonga hoe misy koa fampianarana ireo kooperativa ireo amin'ny hoe ahoana ny fahafahana manondrana entana velany. Nampiroborobo ny kooperativa ny fanohanana avy amin'ny tetikasa Prospérer. Kooperativa manodidina an'izany tokoa manerana nosy no efa nahazo tombontsoa tamin'ny alalan'ity sy tetikasa ity. Nanamarika amin'ny fotoana ny fivoriana ny arahana tamin'ny ministera tetikasa Prospérer ary ireo solotenan'ny kooperativa. Fotoana nahafanana makafaka ireo olana, ny vahaolana sy nametraka ny vina fampandrosoana ity sehatra ity.